tombony aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ry havako. Isa-maraina dia atombontsika mivavaka ny fotoana noho izany andeha ara-iombona ao anatin'ny mivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay satria isa-maraina tahaka an'izao dia omeno tokoa ny hanim-panahy mahavoky ny fiainanay iray manontolo. Misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny mombanay. Koa indro Tompo ny fonay, ny fiainanay, velarinay eo amin'ny pelantananao mba anjakanao tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Indraindray dia mety mifamaofao eo amin'ny fiainantsika tokoa ry havana ny tsy fahombiazana, ny faninjehan'ny hafa, ny fanesoana, eny mety mampivalaketraka aza izy ireny. Ity misy tonom-bavaka nataon'ny mpanao salama ka mba antenainay ry havana fa mety mba hampahery anao ihany koa. Izany dia voarakitra ao amin'ny salamo faharoa amby efapolo, andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-raika amby folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izao amin'ny Andriamanitra vatolampiko: nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fandatsan'ny fahavaloko aho. Ka hoy izy isan'andro hoe: aiza izay Andriamanitra aho? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Amen. Arak'izany raha narahantsika tsara izany salamo faharoa amby efapolo andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-raika amby folo izany dia ny famaofao tao ny fahakiviana, ny famaofao tao ny mety ho fanomezan-tsiny an'Andriamanitra aza. Eny ry havako, raha mandalo fitsapana ianao dia mety hahateny an'izany tokoa, indrindra moa fa tonga amin'ny fiteny hoe mitarazoka ilay izy, ela mbola tsy mahazo valim-bavaka ihany. Dia mety tafateny tahaka an'ity mpanao salamo ity. Mihevitra izy fa irery ary mihevitra izy fa eny toy ny nafoin'Andriamanitra mihitsy aza. Dia mahafaly anefa ny hamaranany azy eto fa mbola miantoraka amin'ny Tompo hatrany izy. Ary ho amintsika izao zanaky ny testamenta vaovao dia miantoraha amin'ny Jesosy hatrany, fa averimberinay foana fa na dia ny anarany fotsiny aza dia efa Andriamanitra mpamonjy izany. Izy tena mihitsy no mahavonjy, dia izy no mbola antenain'ny mpanao salamo ary antenaintsika koa ankehitriny araka ny ahitantsika azy eto ry havako. Andinindray averiko vakiana ilay andininy faha-raika amby folo hoe: nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Hitantsika ao anatin'izany fa na mandalo aza izany fitsapana atao hoe mahamay izany dia mbola manantena ny mpanao salamo fa mbola hidera an'Andriamanitra izy, izany hoe misy farany io izany. Misy farany io ka aza kivy. Dia engane mba ho hitanao ary tena iainanao amin'ny fifaliana izany famonjen'ny Tompo anao izany ry havako. Mahery eza ary. Amen. Vavaka arsika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, fantatrao ny fiainan'ny tsirairay avy any amin'ny misy azy any. Fa ny fanondrinay dia mba ingany mba tsy hisy ho kivy na ho ketraka amin'ny fanompoana anao ka mety hiverin-dalana noho ny havesatry ny fitsapana mahazo azy ny mpanomponao. Fova kosa mba hifarana amin'izay Tompo ary dia hahita fandresena izy, dia hidera sy hankalazanao amin'ny voninahitranao tahaka nataon'ny mpanao salamo eto. Dia apetraka manontolo eo am-pelantananao izany ry Andriamanitra Rainay ao amin'i Jesosy Kristy eo. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.